anay zany tsy rariny ary tsy azo ekena mihitsy manoloana ny toetra raha fehezina dia zao hoe rehefa miresaka base tuliary tsika dia misy olo-pirenena maro anisa miteny hoe stop base tuliary ary mamono mampidi-doza ho amin'ny taranaka ka amiko fitondram-panjakana inona no mitondra zava-doza ahafaty ny mpiarabelona aminy hoy za hoe za zany raha le in'ilay tao aorianan'ny fandalovany Andry Rajoelina tany atoerana iny dia hitako hoe négatif ny bilan zareo aloha zany tazanay dia somary niemotra ilay avadia n'le milaza fa manohatra ny tetika asa tato ato zao nge zao tsika tsy mahita tsony an'ireny le fikambanana hoe toko be telo sy ny karazany le mihirihiry milaza fa hoe ilay ny tetika asa io ampiteraka asa io tsy hita aloha zany zao reny tato ato. Ho an'ny atoko politika otrikafo dia nilaza fa fantatry zo fitondran'izao tsara hoe tsy emotra ny fanoherana ny tetika asa base tuliary amin'ny mponina ao atoerana. Tsy afaka mandrimandry manana aretiny tsika satria ny fitondram-panjakana malagasy ny orinasa base tuliary ny ambassade ny États-Unis eto amintsika dia tsy maintsy hanao ny fomba mpandehanana an'io. Etsy ankilany koa nefa zareo dia misy ataoko hoe misy mpitondra fivavahana misoko mangina ohatran'ny rongisa ihany koa zany eo ambady fa le izy tsy maintsy hitandremana tsara satria ny justice be dia tena manao ny asa sy ny fomba rehetrarehetra tokoa zany anesendahatra ny mponina nay an'le tetika asa amin'ny alalan'ny prozetaratra. Ny arahana hita hoy ny filohan'ity atoko ity Eliara Bevahiny fa tsy mbola nisy fiarovana ara-tafika natao tamin'ny filoham-pirenena toy ireny raha tsy iny izy nanao fitsidiana farany tapany atsimo andrefa ny nosy iny. Mila maily foana nefa mpitolona ho ihany izy. Tiako tenenina zany dia ny hoe tao aorianan'ny fandalovany Andry Rajoelina tany dia fantatra zareo tsara zany ny détermination ny mponina ao anatin'ilay izy, détermination ny mazoto, détermination ny zanadrety, détermination ny cellule de crise diovy Madagasikara, Sampatra, Toliara sy ny national zany ao anatin'ilay izy satria ireo telo ireo zany no niezaka ny fanampy amin'ilay fanoherana n'ilay tetika asa base tuliara zany ka hoy hoe raha jerena amin'izay lafin'izay zany dia hita hoe miroso bebe kokoa zany ny aty amin'ilay clan manohatra n'ilay tetika asa zany fa ny ary ankilany mbola miezaka manambomboatra an'ilay resaka eo ihany zany na dia hita koa rehefa tena miditra ny tsehatra amin'ny vatana ny eo anivon'ny présidence satria ny communication tamin'ny fotoana iny dia niezaka ny teo anivon'ny présidence andeha hamafa sy haniodina n'le resaka any amin'ny tombotsoan'ireo satria ny fanoherana sadasady dia tsy samany hevitra ara-politika manoloana an'izany fa ny fanoherana mitombona kosa amin'ny fitiavan-taninazy dia maneho hevitra mazava ary azo tsapaitany. La Foire internationale de Madagascar qui a lieu du 22 au 25 mai au CCI VAT vient tout juste de commencer aujourd'hui. Tena falsei mandray any exposant rehetra sady ny visiteur maro tonga ny stand disponible ao plus de 400 stands de mission de plus de 200 sociétés disponibles ao. Etsy amin'ny CCI VAT indray no safidianan'ny mpikarakara mpivondronan'ireo mpandraraha sy orinasa malagasy maherin'ny efajato mandritry ny film 2025 tanterahana nanomboka ny alakamisy 20 hatramin'ny alahady 5 Mai 2024. Ny voalohany indrindra aloha le toerana aty amin'ny CCI VAT misy 22 000 mètres carrés de disponible d'exposition dia ny volon'ny zavatra nouveauté misy koa misy food court anakivalo dia misy divisé amin'ny secteur d'activité ny ao anatin'ny CCI VAT zany hoe mahita 12 pôles d'activité samihafa nareo rehefa tonga aty amin'ny film. Dia misy koa zay le speed networking iny ho an'ny mpandraraha manao an'le film ho hisy synergie amin'izay le exposant ao zany samy resaka samy resaka. Chaque exposant pourront se tirer vers le haut et échanger vraiment des bonnes pratiques professionnelles. Nous avons aussi des success stories. Etsika ara-toekarena nasongadinana sy hanomezana sehatra ireo mpandraraha sy orinasa malagasy. Tsy misy ny film raha tsy eo ireo mpandraraha sy orinasa samihafa
hoy io ramatokely Cloina Ranèvre Jonarson tale jeneraly eo anivon'ny Mada Vision. Tao anatin'ny 40 taona nisiny dia tsy nijanona fotsiny amin'ny varotra fampirantiana ny hetsika fa nanome sehatra ireo mpandraraha samihafa mafana mitady lalam-barotra sy fiara-miasa maro lafy. Ny exposant un film no manao un film fa tsy Mada Vision akoriny fa c'est vraiment l'ensemble de tout ça, de tous les exposants qu'il y a là, de tous les visiteurs et de toutes les activités annexes durant l'événement qui fait de la film.